La 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 la. La 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 la. Chanticleer manolotra ho anao table de mada. Milay izy zany. Leader Price vous présente votre programme préféré. Leader Price. Medviam. Avitiavana indray no hoe raha nantsika rehetra ny tokantrano any a misaotra anao hatrany izay misafidy ny Cool TV atao anatin'ny table de madatsika izao a efa hitantsika eto ankilany eto mikirakira sy mikarakara chef miage manao any anao ia miarapanyrojo a dia miarapany any tokantrano ihany koa tonga dia le côte de porc mihitsy ny karakaraintsika eto ohatranaona sy ohatranaona fizotrin'ny ny sakafontsika androany a dia karakarintsika akoho sy côtelette ataontsika andrahoantsika amin'ny labiera zay le izy a afaka tsy tena hoe manome appellation be tsika fa composition ngambany afaka zay voalazy zay dia aloha raha tsika kely vetivety aloha ina daholo ny fangaro rehetrarehetra dia hitantsika ny tokantrano hoe ohatrany ahoana raha fikarakarana azy. Akoho sy henan-kisoa à la bière, io ny sakafo arosantsika ka ireto avy ara-fangaro ilaina amin'izany. Poulet entier Chanticleer anankiray, côte de porc 700 g, tongolo oignon anankiroa, tongolo gasy anankiray, labiera 3 centilitatra, menaka oliva 10 centilitatra, champignon de Paris boaty anankiray, ary ihany koa crème 20 centilitatra. Akoho sy henan-kisoa à la bière zay ity sakafo ity a efa ao anatin'ny tsara mihitsy izao ndao ara tomboka chef miary ny fandrahoana ia ikarakaran'le côte de porc tsika rojo a zany hoe ho asorintsika ilay matavitavy kely a dia ho ataontsika mitsoniky tsy dia tena ampiasa menaka be tsika aloha fa iny menaka amin'ny côte de porc iny no alevantsika mitsonika moramora eo. Akoho sy henan-kisoa zany tena sakafo malagasy ihany koa chef miary a ia sakafo malagasy ilay izy a fa hoentintsika amin'ny fomba somary hafahafa kely izy eto somary hotetehako a ilay côte de porc dia nasiako a taolana somary mipoitra kely zany hoe hena mora masaka zany le ho ampiasaintsika aloha akisaka kely afa tsy manino fatsy tahaka izao a dia akontsika mahazo morceau maromaro zany satria sakafo ao an-trano le izy asiantsika sira avy hatrany a ilay manome tsiro azy sao dia adiny ia tsy atao be sira na izany ara satria ny sira tsy dia tsara loatra ho an'ny fahasalamana dia ho avadiko a dia ho asiantsika sira atao ambadika ohatr'izay ihany koa le akana menaka morceau a ato za misy fotoana ohatrany hoe tsy dia tena mampiasa menaka izay ny cuisine ataoko mihitsy zany tsy be menaka raha tsy hoe manao friture angatsika dia iny tsy maintsy tena hoe zahana mihitsy hoe tena hoe mampiasa menaka betsaka amin'iny fa na izany arany a tandremako foana ihany hoe tsy mifoka menaka le zavatra atao resaka fitsitsiana ray a dia resaka fahasalamana ihany koa anankiray dia alefantsika eo a dia rehefa mamay tsara ny lapoaly dia alefantsika moramora eo amin'izay a ilay a hena rehetra na ny fikarakarana aloha zany ety amin'ny fanendasana hoe rehefa mahandro henan-kisoa sy akoho sy henan-kisoa zay tsika dia tonga dia le andrahoana aloha ny henan-kisoa dia masamasaka ny henan-kisoa dia ritina dia alatsaka ny akoho fa ny antsika eto aloha dia efa mendy izy tonga dia ataontsika mendy izy a mahazo loko zany misy importance be zay any amin'le saosy a any amin'ny farany dia akan'le akoho tsika rojo ary
miaraka amin'ny Chantecler atranotsika poulet entier frais izy ity chef miary. Poulet entier frais hitanao ao amin'ny leader price. Tonga dia sura fa mety be aminareo io. Tena mety be mihitsy izy io. Dia hitetika an'ilay akohotsika matetika mifatotra ohatran'izao foana ilay izy dia asorintsika zany iny fatorana iny. Rehefa manjifa ny poulet Chantecler tsika dia misy habeany arak'izay ilaina izy ity manodidididina ny 1 kilo mahery kely eo ka hatramin'ny 2 kilo mahery kely mahery 100 grama eo no lehibe indrindra. Ny idéal indrindra raha amiko zao dia manodidina ny 1 kilo 400 eo. Iny izy tsy be taolana be dia eo koa ny nofony. Dia rehefa azontsika tahaka an'izao ilay akoho dia asorintsika aloha ny tanany kely iny dia hoalaintsika daholo ny morceau rehetrarehetra. Efa mahay ilan'izany manomboka mahazo loko ihany koa ilay côte de porc. Tao anatin'izay fandaran'izay avadikitsika kely fotsiny ilay izy dia miverina mahazo manjoy an'ilay akoho indray tsika. Tao anatin'izay fandarantsika izay kosa angamba aloha efa mba nisy na hay mitetika akoho any ia ka hitetika an'ilay akohotsika foana ihany tsy maintsy alefa. dia alevantsika aloha zany ilay izy eto anelanelan'ny tratrany sy ny fehany eto no tatahantsika kely. Dia tataka iny dia raisiko ilay akoho dia ato indray misy mibotsina kely iny ilay hoe solilaise dia ataoko miodina manaraka an'iny ilay antsoko. Fa ny teknika fitetehanao ohatrao zany chef ao anaty lakozia ianarana manokana mihitsy ianarana manokana mihitsy satria misy présentation sy base ilay izy hoe mianatra bazina boucherie kely zany ny mpianatra. Zany hoe rehefa mianatra miaraka amiko zany ianareo dia mianatra an'izay bazina boucherie zay. Dia eto sika zao mahazo morceau mivelatra zany iny mivelatra iny morceau iny. Dia alaitsika takan'izay koa ny atao milana. Tena mila asina challenge table de madame miaraka amin'ny Chantecler leader price ty eo fitetehana koa aloha. Dia alaitsika indray iny dia ahodiko indray izy ahodiko manao ohatran'izao indray ilay antsy dia alaitsika moramora midina makany ambany ilay morceau dia mahazo morceau fehany mitovy amin'izay. Miakatrakatra kely indray tsika. Miakatra kely indray tsika dia tsy hosom-baintsika ilay blanc fa maka an'ilay nofony kely eto tsika eo dia piahantsika moramora masika ny elany voalohany ohatrany hoe tsotra eriny anaovany chef miary azy izay fa rehefa ianao mihitsy no mikirakirana io mila manana méthode fotsiny hoe eto ny alaiko voalohany dia mahafantaripantatra kely alevan'ny taolana dia iny ny faharoa dia eto amin'ny karkasy amin'izay zany hoe tsy ho asoriko ilay taolana igreka kely ato aloha sa iny mbola sarotsarotra kely fa enjahantsika kely ohatr'izao ilay izy dia hita hoe iny misy mispira mampisaraka anazy dia alaiko ny atao amin'ny ankavanana zao ny akan'ilay izy voalohany sady jerevako kely any aloha ny côte de porc. Loko fotsiny ihany moa ny ilaitsika eto loko ny ilaitsika dia rehefa azontsika ilay partie ilany iny dia arahako amin'izay ilay taolana midina any ambany any zany dia arahako dia mahazo ny blanc de poulet isika. Mila antsy maranitra ihany koa. Ie. Dia mahazo blanc de poulet tahaka an'izao tsika fa io moa zany izay ny teknika
fa mety misy fotoana mety hoe alefantsika miaraka amin'ny taolan'le izy mba mikarepitrepika iny koa mantsy matsiro sady tsika eto ahandro dia tonga dia ho alaiko miaraka amin'ny taolan'le izy a dia indray ny zaraiko a anankitelo mitendany a lamosiny a afaka ampiasaiko anaovana zavatra fa afaka alefako ihany koa ataoko tetika koa ohatra ny ao an-trano mba misy fiazana tsara ihany koa ilay taolany amin'izay misy mantsy makafy manokana n'iny mihitsy dia mahazosika mizara telo a tahako izao izany hoe nofosana tsara daholo eto indray a zaraintsika anankiroa ilay feany sandrom-peany fomba ahitana anazy hoe aiza hoaiza le taolana dia eo amin'le misy an'le faritra le matavy eo eto izao le izy eo dia iny le faritra matavy dia eo zany a tsapaikely le izy tsy mifandiso marina fa dia tena marina tokotrana dia eto indray zao indray zao le faritra matavy dia eto manodidina eto zany a mitsapa dia iny le izy dia fomba anankiray piahako le izy aloha fotsiny izy dia efa dia mizara vitan'ny fomba fitetehantsika an'le akoho a ato indray a afaka alaintsika indray a ny filet mignon a dia ny blanc a zaraintsika telo ihany eto izy a tsy misy taolana indray efa iny mandeha ho azy la matsara mandeha ho azy a anazy dia asiantsika sira reto zany matetika fanaovana bouillon fanaovana fond afaka endasana ihany koa tsisy olana mihitsy zany atreto zany tsisy fotoana very mihitsy eo tsisy fotoana very aloha hatreto fa fandaminana daholo ny zavatra rehetrarehetra aka an'le vilany anankiray ary ahako aka an'le vilany anankiray a dia lefako moramora ato anatiny ato ilay côte de porc a dia ny akoho a maigre zany hoe mahiny akoho dia eto zany a mety ampiasa menaka kely huile friture no ananantsika misy karazany be dia be izy ty misy ny huile friture misy ny huile de colza misy ny huile d'arachide izany mety amin'ny chef miary huile d'arachide zao mety amiko a dia izy ty akaiky ty dia asiantsika menaka kely ato dia efa ihany ao dia assaisonnentsika tsara ny akoho sarotsatra mandray sira dia misy chef namako izao miteny hoe ny akoho izy a alohan'ny andro anazy sy alohan'ny hihinana anazy a tsara asiana sira kely foana ny anton'izay zany a eo amin'le fandraisany an'ilay sira rehefa mafana sy le mangatsiaka dia côté po zany hoe le hodiny alefako voalohany mitovy amin'ilay côte teo ihany zany hoe loko no ilaina fotsiny ny ilaintsika alefantsika eo daholo izay lefatsika tsikelikely zany hoe lefatsika tsikelikely a ny misy ny taolana rehetrarehetra no ny alefantsika voalohany avy eo ny nofony rehetrarehetra fotsiny amin'izay rehefa eo elatsika mahazo loko ty karikasy de vola ty a afaka anaovantsika zavatra hafa afaka aprimitsika aloha zany izy a dia anaovantsika ohatra hoe bouillon rona lasopy mety tsara mihitsy zany azo atao tsara aprimitsika aloha izy ary ahoany iandrikely ny fahazahoany io loko ve tsika chef miary sa
FM. eny azy mitoy foana ny fikarakarana efa masaka efa noendasina ny côte de porc efa noendasina ihany koa ny akoho ia ohatran'izao le izy a mbola misy rany anatin'lay mivoaka amin'le vanitaolana midika an'izay mbola tsy masaka lay akoho satria ny akoho a mila tonga any amin'ny 75 degré any anatiny any zany hoe raha manao grillade tsika zany na manao rôti na manao friture dia mila mitandrotandrona kely an'ilay afo matetika betsaka ny olona tratran'izay nazara misy fotoana trato dia famadika amin'izay volany zao dia alefatsika afatsika amin'ny ilany aty dia hita tsara izy zao lefatsika miaraka amin'izay a lay akoho sy côte de porc akoho sy henan-kisoa zany zany izy ty mazava anazy kokoa dia alefatsika iketrika mandritra ny adiny ray ihany izy ity a tsy mampaninona raha ohatra ka tongolo gasy somary mivangavangana no alefako a satria potika masaka eo ihany izy io dia ohatran'izay ihany koa ny tongolo a zaraiko efatra fotsiny a dia alefako afaka manisy amin'izay tsika eto a ohatra hoe du thym laurier romarin le fanomezananitra zay metimety amintsika zany fa za hijanona tongolo gasy a sy sakamalao ny zavatra mety ampipiko fotsiny a dia anampy a muscade a tongolo gasy sy tongolo oignon rehefa hitady sakamalao mantsirojo tongolo gasy sy tongolo oignon a dia asiko a muscade kely a manatsara ny fofony zany iny a facultatif fa ampiasa crème mantsika any amin'ny farany rehefa eo ampiasa crème kely tsika any amin'ny farany a dia zay ny ampiasako an'ilay muscade afaka divay afaka labiera afaka rano rehefa liquide mety avokoa fa ny tombon'ilay divay na labiera dia misy tsiron'ilay afaka kokoa le tsiro akoho rano nanamboarana azy zany hoe labiera ny safiditsika eto a dikan'izay a misy tsirona katsaka houblon a malta ilay nahandrotsika zany eto dia akan'ilay labiera amin'izay tsika rojo a dia alefatsika iketriketrika tsisy glacena tsotra tsisy hoe glacena tsotra fa mety daholo hoafanaina tsy atahorana zany izy aloha amin'ny hoe sao dia tsy mety ho an'ny ankizy na ohatr'izany fa zany hoe rehefa mangotraka izy dia miala lay alcool fa élément anamboarana an'ilay saosy fotsiny ihany a ilay labiera manitra dia manitra izy rehefa mafana lay le sakafo rano dia avelantsika somary ridritra kely a dia akitsika champignon de Paris a zany hoe tena zavatra tena feno zany a ilay zavatra ho ataontsika eto tonga dia mandeha miaraka amin'ny ao anatiny ao koa zany iny tonga dia ho alefatsika dia aka sotrotsika sans façon tsisy protocole be a fa dia eto ihany a dia mamaka an'ilay izy eto a dia sauce au champignon zany izy ity a miaraka amin'ny labiera sady tonga dia fangarony ihany le champignon eto champignon tao amin'ny leader press ny ahitanao an'izao champignon tsara tare zao ino ako tena mivoaka mihitsy ny endriny dia velantsika miketriketrika eo izy adiny ray côte de porc malemy a ny akoho malemy a champignon malemy a fa fifangaroan'ilay tsiro rehetra fotsiny mahatonga namteny hoe adiny ray eo velako ritra mihitsy le izy a dia tapohako rano dia avelako miketriketrika eo mandritra an'izay adiny ray zay afaka adiny ray tsika miverina eto ary tsy andry adiny ray tsika fa asitsika faingo kely dia hoe arotsinay avy eo a hoe ohatra ianao na satria ny ahoana ny vokatra azo fotoana amin'izay zao ahafahantsika amin'izay reo ohatra ny ahoana le henan-kisoa sy akoho
akoho sy henakisoa natao miaraka nandrahoana miaraka tamin'ny labiera. Ohatran'izao izy ritra tsara mena mahazaka lanonana malemy reny ihany koa ny champignon dia ny saosy bière sy crème de champignon zay ny anaovantsika ny saosy mety izy ity raha ohatra ka tena hoe anaovanareo fety zay tena mahazaka lanonana tsara mihitsy ntsika miaraka amin'ny akoho crème ho ampiasaintsika crème ho ampiasaintsika dia ty paysan breton ty ao amin'ny leader press ny ahitanao azy 35% de matière grasse izy ity zany hoe matavitavy izy zany dia ty ny ampiarahantsika amin'ny saosy atsika zay mihitsy izy iny vao niditra tato anaty fandaharana ia ho alefatsika sady anisan'ny vokatra tena tsara ihany koa izy ity chef miary tena tsara izy ity matavy mety tsara nanaovanao pâtisserie nanaovanao cuisine zany hoe crème matsatso izy zany mety anaovana saosy dia velantsika mangotra tokana kely fotsiny satria mila mahazo an'ilay marihatra tsara iny zany tsika velantsika mangotra tokana kely ferinao anaty vata fampangatsiahana ity zay indrindra eo amin'izay ny miasa le muscade nalefantsika tamin'ny voalohany iny dia kariko kely ny afo dia hosaromako kely le izy zany hoe efa madiva hifarana zany satria efa any amin'le saosy sisa atsika zao ny fangaro ny accompagnement moa zany ny accompagnement vary no safiditsika satria netinetitsika nitovitovy amin'ny sakafo malagasy na ny anarany ary mety hoe anjaranareo indray ny manome anarana hafa hoe inona ny raha ohatra ka manampy fangaro hafa ihany koa izy dia afaka hovaina kely ihany koa izy zay indrindra zany hoe androantsika tsy tany amin'ny appellation tsika ny azakazaka zany hoe inona ny ataontsika anaran'ilay plat fa tany amin'ilay fangaro sy qualité ana produit teo ny produit any Chantecler eo ihany koa ny produit leader press dia ataontsika gasigasy ihany koa ny dressage zany hoe vary ohatra ny any an-trano vary sy laoka be mampatsiahy foana ihany koa hafa ao amin'ny daily leader dia efa misy ireo karazana gâteau afaka fandriana dia n'izao mihitsiny ho an'ny fankalazana fetiny ireny tsy ambanin-javatra zany fa tena ataontsika mavesa-danja mihitsy na aty amin'ny Cool TV any misy ny maman super chef zay efa narahantsika dia ao amin'ny leader press any koa ny gâteau dian'izao indraindray izy io mantsy ny tena hoe ifanotovana be mihitsy ny commande ao dia aza miandry farany fahalao zao dia efa mandefa n'izay commande zay misy karazany maro mihitsy ny ao azy io safidianana tsara ia na izany naty zany arany afaka karakaran'ity poulet et côte de porc à la bière ty isika ohatra ka zay masaka lanonana mety amin'ny fête des mères izy ty ie zany mihitsiny eo ihany koa ny Pentecôte amin'ity week-end ny Pentecôte ity dia misy foana ny promotion eo amin'ny rayon boucherie charcuterie leader price zany hoe tongava metsena na leader price eto Antananarivo zany na ho an'ny leader price any amin'ny faritra ihany koa dia difo ihany koa ny vokatra Chantecler satria misy marobe eo amin'ny leader price ao ny poulet congelé ao ny poulet frais poulet entier daholo rehetra resaka ireo eo ihany koa ny vokatra Chantecler hafa isan'izany mortadelle de volaille ny jambon de volaille saucisse de volaille ihany koa dia azontsika tsy faina daholo azontsika tongolo maintso kely ilay vary dia sady manitra be ilay saosy manitra ilay saosy miavaka ilay satria tsy mahazatra ilay hoe labiera matetika divay matetika mety hoe moutarde eo indray chef miary le hoe labiera sy le saosy ve tsy saosy moa zany fa le crème crème tsisy olana iny satria lay ataontsika hoe alcool ao anatin'le labiera dia efa nangotraka dia efa tsisy alcool atsony izy ity zany hoe mety hoe afaka mivady tsara afaka miaraka moa zany anaty sakafo dia loarantsika ny ampilendalendany chef miary mihitsy ny any an-trano
aza milendalenda fotsiny fa azo atao tsara mihitsy ty rapitso afaka ataontsika le recette a tsara dia tsara le izy a tsotra ihany koa a satria maka fotoana kely manodidina ny adiny ray eo ny fikarakaranao azy raha ohatra ka dia karery chef miary taolana kely iny a dia zaraintsika tahaka izao a ilay izy a tena hoe milela molotra tsy mifankahita amin'ny mpianakavy oaratsika daholy a izy rehetra izany hoe tsy adinotsika fa misy vilia anankiray ato a dia ho zaraintsika ny saosy rehetrarehetra misy an'le champignon misy an'le crème misy an'le labiera tongolo gasy a ny akoho a côte de porc ny côte de porc tsy adino a tena hoe mahatavitavy tsara ao a raha izao fa mijery fandaharana akosenakisoa labiera izy ty a ny famererana angamba sisany azo jerena satria efa aty anatin'ny famaranana mihitsy tsika amin'izao fotoana izao a izay isaorana sahady ny mpanohana ny fandaharana ny leader price eo ihany koa ny Chantecler a dia eo ihany koa chef miary satria izy anisan'ny mikirakira sy mikarakara ny sakafontsika foana mitady hevitra hoe ohatrany ahoana indray ny amoahana recette ohatrao ohatrany ahoana ihany koa ny takitsika rehetra ny atokantrano any a dia izahana fandraisana zay fa indrindraindrindra dia eo ianareo ny atokantrano any ary eo ihany koa ny ekipa marobe mandrafitra nyity fandarana table de madaty manomboka aty amin'ny fanatontosana mandrapatonga azy any aminareo ny atokantrano any dia efa isaorana daholo ny rehetrarehetra tsy zay ve chef zay indrindra izay voalaza nyrojo izay a isaoranareo any atokantrano a leader price a Chantecler a isaorana ihany koa rojo sy ny ekipa manontolo dia amin'ny herinan'io sakafo vaovao tena raikitra fanambintsika foana zay amin'ny herinan'io toizao indray tsika mihoana eto amin'ny Kolo TV hatrany mbola marobe fandarana rahanao ao ariana zao table de vada izao mandrapiana daholo Leader Price vous a présenté votre programme préféré. Leader Price, Metbiam. La 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 la. La 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 la. Table de madana raha inao teo niaraka tamin'ny Chantecler. Milay izy zany